Afaka mamokatra indray ny lafarinina ampiasaina eto Madagasikara ny orinasa malagasy 10 taonina isan'andro no vokatra heverin'ny orinasa LMOI avoaka ao amin'ny usine ao Toamasina ary mety tonga hatramin'ny 200 taonina izany amin'ny taona 2024. Manafatra varim-bazaha avy any ivelany ity orinasa ity hanamboarana ny lafarinina amin'ny ankapobeny saingy efa manomboka mividy ary vonany ampitombo ny varim-bazaha avy eto toerana ho vidiany ahodiny ho lafarinina. Naneho ny fahavononany anampy amin'ny fampiroboroboana famokarana varim-bazaha eto Madagasikara ihany koa ity orinasa ity. Tsy andohetra intsony ireo mpiasa rehetra mikaraman'ny 5 alina sy 3 hetsy raha toa ka lany volavolan'ny TETIBOLA na rosin'ny governemanta. Miakatra mindalana kosa ny tahan'ny hetra alaina amin'ny ampahakarama mihoatra io 10 alina sy 3 hetsy io. Ka ny ampahakarama eny raisiny 10 alina sy 3 hetsy ka hatramin'ny 4 hetsy dia 500 ny tahan'ny hetra alaina aminy 100 kosa tahan'ny hetra alaina amin'ny ampahakarama manomboka amin'ny 2 sy 4 hetsy ka hatramin'ny 10 hetsy 100 ny takina amin'ny ampahakarama 1 sy 10 hetsy hatramin'ny 4 hetsy ary 100 no alaina amin'ny ampahakarama 1 sy 4 hetsy no mihoatra. Ny ampitomboana ny fahefa-mividin'ny mpiasa ka nosehana ny fanjifana no tanjona fitondram-panjakana amin'izao fanalefa anketra izao raha ny voasoratra ao anatin'ny volavolan'ny TETIBOLA-panjakana. Niavaka ny hetsika rencontre de film courna ny fetin'ny horonan-tsary mihetsika fohy amin'ity taona ity noho ny fikatoanan'ny sistany dia nanambara mikarakara ny hetsika fa tsy isy vahiny avy any ivelany anohana sy tsara ny fifaninana amin'ity taona ity. Samy mpisehatra avy eto Madagasikara hoy izy ireo nandray anjara amin'ny fitsarana ny fifaninana. Na izany aza nefa dia hisy ihany ireo horonan-tsary avy any Afrika efa ninana mandritry ny hetsika ary mety ho ankasitrahana amin'ny zébu d'or panafricain. Efa talohan'ny sy ny fiboahana noho ny valinaretina Covid-19 no voaray ireo horonan-tsary ireo raha nanambara ny mpikarakara.